Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Fetin-dreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Nandeha resaka maro samihafa ny amin'ny mety sy ny fanonganam-panjakana efa hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana May farany teo. Aloha hiasa ny fitondram-panjakana raha nambarany Prime Ministra Androany. Etsak'ilan'izay nefa nanapirofo ny fahalemen'ny fitondrana ny fatahorana manoloana izany resaka izany raha nambarany ny avy ao anivo ny vondrona mabara. Tsy misy ny asa vita ny anivon'ny antenimieram-pirenena na dia efa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana azy isika amin'izao fotoana izao. Nolaniana Androany ny lahadinika ao amin'ny tapany voalohany amin'ity fivoriana ity saingy tsy misy lalana olaniana ao anatin'izany na dia ray aza. Esclavage moderne no misy eo amin'ny tontolon'ny asa indrindra amin'ny orinasa Afakaba sy orinasa tsy miankina sasany raha nambarany avy eo anivon'ny Sekrima. Ny antony mitombo hatrany ny asa nefa ny karama tsy mihetsika na ireo mpampiasa sasany ary dia mitady hevitra amin'ny enana ny karama efa ny fanarahana. Mpamogady iray tetsy atao madinika ny nisy nanafika Androany atoandro tokony ho tamin'ny iray ora sasany teo. Olona efatra ndrongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ny enana fohy, tsy fantatra mazava ny vola sy ny entana lasa ny rojola. Bonne fête maman. Bonne fête Kia. Bonne fête maman. Bonne fête Kia. Bonne fête maman. Bonne fête Nji. Baolay, toujours meilleur. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo folo eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Mandritry ny andro ianantsika, izy ilay eo foana. Manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le. Izy ilay mahatoky sy miaro mandrakariva. Namana hanampy hatrany. Ahafahantsika miasa tsy misy ahiahy. Ary azy itokiana fa hananantsika fiainana tony sy milamina. Aro, miaina sy miaro, mandry ivoniny vato.
Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 de Tapenek, Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Tolotra miavaka miaraka magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna amin'izao fetindreny izao araroty ny fihenam-bidy amin'ireo entana marobe toy ny réfrigérateur amin'ny habeany sy ny endriny samihafa. Eo ihany koa ny appareil électroménager isan-karazany, ny appareil électronique azo isafidianana tsara ary indrindra atao fanomezana manokana ho an'ireny machine coudre mitondra ny marika avo lenta Saint-Jean et Vista arak'izay safidinao. Azadinoana fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Fetindreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Jean et Vista. Finaritra tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ary manasana ho mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Nandeha ny resaka tamin'ny mety sy ny fanonganana fanjakana amin'izao fotoana izao. Aleo aloha hiasa ny fitondram-panjakana izay kosa no navaliny ny Prime Ministre tamin'ity androany ity. Etsaka ilan'izay dia manam-pirofo ny fahalemen'ny fitondrana ny fatahorana manoloana izany resaka izany raha ny fanambarany teo anivon'ny vondrona mapara matahotra ny tsy fahombiazan'izy ireo ny fitondrana raha nambarany Pierre Older Arawary ny fanadihadiana entin'izy io Rakotondrina. Feno miaramila tena nosy manodidina ny radio sy télévision malagasy sy teny mahazo arivo hatramin'ny alina ny mety sy ny fanonganam-panjakana no anton'izany araka ny vaovao voaray. Efa ela izany feo izany no naely nisy mihitsy ny voatondro molotra hatramin'izao anefa tsy nisy izany fanonganam-panjakana izany midika ho fahalemena eo amin'ny fitondrana ny fahatahorana resaka fanonganam-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny hevitry ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Iny zavatry zany mety tsy nisy fa hoe le fanjakana fotony fanjakana misy malemy sy matahotra dia vao misy zavatra kely dia mitonga force foana hitako hoe filoham-panjakana hitako tena matahotra ny grevy etsiro zay ny avatianiko. Izy inge tsy hitako zay zavatra tokony masahirana an'le fiainana andramongoda anazy aloha zany aseo tokony mba tony daholo ihany le vahoaka aloha nanaovana an'izany hevitra hoe fanongana an'izany aloha tohatra ny tsitako aloha dia atahorana satria tsy mbola hita tsinona zay tsy le grevy satria ohatsy ny fanakorontanana fotsiny angamba le grevy atao. Omaly ariva natevina ny fiambenana ireo toerana stratégique eto Andrenivohitra toy ny eny amin'ny lapan'ny Prime Ministre eny Mazorivo toy izany ihany koa ny teo amin'ny aina amonjery-panjakana TVM CRNM teny Anosy. Raha ny fanadihadiana nataonay isan'ny nanosika izao fihetsiketsehana izao ny filazana fa tonga eto toerana ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina. Fatahorana no misy eo amin'ny fitondrana raha ny nambarany avy eo anivon'ny birao politika mapara izay nandiso ihany koa fa tsy eto toerana ity filohan'ny teteza mita teo aloha ity. Ary lazaiko eto fa tsy eto président Rajoelina tsy tonga tamin'ny sabotsy zany na tonga tamin'ity herinandro ity zany président Rajoelina fa ny mahavariana dia zao aloko ny président Rajoelina ny tonga ny vato ngamba dia fa atenda ny ain'ny sasany raha ohatra ka matahotra ny maso maninona no vidin'ny lohany zay zany ny fandehan'ny zavatra. Raha tsy natahotra le fitondrana tsy problème na eto président Rajoelina na tsy eto ary tsy hoe rehefa tsy eto président Rajoelina dia lasa tiam-bahoaka tampoka io fitondrana io. Rehefa eto izy dia mety lasa tiam-bahoaka sa tsy tiam-bahoaka raha tsy eto izy dia zany no manjoan'le fitondrana ka lasa mahafadiran'ovana azy ohatran'io ka dia lasa hoe aloka no atahorana. Ny zavatra mitranga dia zao renseignement diso
no inony le mpitondra fanjakana ary rehefa matahotra ianao raha tsy matahotra izy raha mety ny nataon'le fitondrana raha faly ny vahoaka tsy natahotra mizaniza le mpitondra fanjakana. Mila miasa kosa ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana manoloana ireo resaka fanonganam-panjakana maro samihafa ireo hatramin'ny herinandro ireo araka ny nambaran'ny Prime Ministre mahafaly solon'andrasana Olivier Androany raha nanontaniana momba io resaka fanonganam-panjakana io ny tenany. Tokony avelanao ny asany ihany koa ny mpitandro filaminana raha ny nambarany. Sina ngamba zavatra tiako tenenina tena fitondram-panjakana dia miasa ny gouvernemanta ary zao hitanareo ngamba fa manohy ny asany izy ka io moa zany samy manana ny asany. Gouvernemanta miasa dia asakasaka izay anakorontana fa zay tsy maintsy miasa foana. Zay ngamba ny azoko ambara. Raha misy ny tena korontana ny azy zany averiko foana hoe firenena tandalana Madagasikara. Firenena tandalana lizy fa tsisy resaka inona zany fa fiangaviana andretrarehetra mba samby tompona andraikitra. Averiko foana zay teny zay. Na izy ianao, na mpanao politika ianao, na olon-tsotra ianao, na mpiasam-panjakana ianao, aoka mba ho samby tompona andraikitra amin'ity firenena ity. Ary tsara iny tantara tsika. Zay zany no izy. Isan'ny anarana voatontonona matetika ao anatin'ny gazety mpiseho isanandro sy ny fampahalalam-baovao maro samihafa ny anaran'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina, eo ihany koa ny anaran'ny mpandra Rahamamy Ravatomanga ary ny an'ny lohona Lilison René de Roland. Ny fatahorana no betsaka ny an'ny fanjakana raha nambaran'ity loholona ity raha nanontaniana momba izany. Raha ny tokony ho izy ny mpitondra sy ny vahoaka tokony rano sy vary tokony miara-miasa. Fa matoa ny fitondrana efa matahotra fanonganam-panjakana efa tsy matoky ny tena ntsony izy efa mahatsapa zany izy fa efa tsapany vahoaka ny halatra sy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra zay ataony. Ary fitondrana marefo matoa fitondrana mandefa tsaho alefa ny tsaho hakan'ny Radio Madagasikara hanafika Toby hitondra 530 lahy zay moa no anisany tamin'ny gazety Ligne de Mire raha tsy diso ny tenako tsy fomba ny sénateur Lilson zany ary tsy sénateur Lilson no hahavita hoe hanongana fanjakana zany fa matoa rehefa ho ravanareo noho ny tsy mety ataonareo noho ny zavatra ratsy ataon'ny fitondrana amizao ny vahoaka no hanesotro anareo eo. Avy amin'ny Ravatomanga nahatonga ny président Andry Rajoelina nanohana ny Hery Rajaonarimampianina. Dikan'izany responsable an'izao erreur fatale ho no nahalany ny Hery ho président de la République satria nampiditra antsika malagasy anatina kizo sy fahasahiranana ary fahaverezan'ny fiandrianam-pirenena amizao io. Hatreto maro ny resaka fanonganam-panjakana efa nainga teto Madagasikara hatreny amin'ny toby miaramila teny amin'ny Bany Ivato ny nataon'ny General Fidy saingy mbola tsy nahomby zany. Tsy mbola nisy teto amin'ny tany sy ny firenena izany fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila izany. Fihetseham-bahoaka no tsy fahombiazan'ny mpitondra no nisy hatramin'izay ary mety hitranga amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany ny hetsy-bahoaka ny afara tamin'ny fialan'ny filoha Philbert Tsiranana, Didier Ratsiraka ary Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny. Ny an'ny filoha Zafy Albert kosa empêchement nahazo azy. Nataon'ny solombavambahoaka. Tranga izay mahazo ny filoha brésiliana Dilma Rousseff amin'izao fotoana izao. Manoloana ny fikatson'ny raharaham-pirenena eto an-toerana, maro ireo mitaky ny anatanterahana fifidianana melon'ny fotoana, hahafantarana marina ny etaetam-bahoaka sy ny olona izay atokisany hitondra ny firenena. Fa mbola eo amin'ny setry ny politika izay hatrany dia tsy misy asa vita eny anivon'ny anteny miram-pirenena hatreto na dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana tanteraka izay ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Nolanina ny lahadinika ao amin'ny tapany voalohany amin'ny fivoriana saingy tsy misy lalàna olanina ao anatin'izany na dia iray aza. Variana amin'ny fizaran-tseza sy ny ady an-trano ireo solombavambahoaka ankehitriny. Zo Rakotondrina. Androany no nandanina ny lahadinika ho an'ny tapany voalohany amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany eny anivon'ny anteny miram-pirenena ity. Raha ny zavatra hita nefa tsy misy lalàna lanina ao anatin'izany na dia iray aza. Raha ny fanazavana avy amin'ny Braomaritra tsy mbola misy lalàna avy any amin'ny gouvernemanta tonga eny atoerana no anton'izany. Ny code de la route moa zany ao anatin'ny fandaharam-potoana io fa alohan'ny tena handinihana ny io code de la route io
dia misy ny fihaonana atao amin'ny société civile mikasika n'le hoe inona ny fahitany société civile koa nyo resaka code de la route io dia handray andry zareo zany aty amin'ny tenenam-pirenena izahay zay vao miditra amin'ny miroso amin'ny fandiniana lalàna mikasika ny code de la route io. Ny ankoatran'izay moa zany dia mbola miandry koa ny tolo-dalàna ny sasany zay avy any amin'ny gouvernement. Zany hoe ny LFR zany mbola tena tsy tonga aty mihitsy aloha mbola ao anatin'ny exercice ny gouvernement tamin'ny fahitako azy amin'ny conférence budgétaire amin'izao fotoana zao dia zaho mino hoe mety afaka kelikely any vao tonga ny LFR. Raha izany no zava-misy maninona tsy misy manolotra tolo-dalàna ny solombavim-bahoaka na dia asan'izy ireo aza ny manao lalàna. Efa ho tapa-bolana izao ny fivoriana saingy tsy misy na inona nodinina teny Tsimbazaza ankoatra ny tombontsoan'ny solombavim-bahoaka tao anatin'ilay huis clos tamin'ny alatsinainy heriny. Huis clos izay nipoiran'ny fitarihana fanonganana birao maharitra ihany koa izay mbola ifandresen-dahatra hatramin'izao. Variana amin'ny fizaran-tseza ve izany ny solombavim-bahoaka fa tsy manao lalàna na koa manara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka. Raha nilahadinika ny olona ny androany no dinihana fananganana ny comité ad hoc izay karakara ny fifidianana izay hosolotena ny anteny miram-pirenena ao anatin'ny HCDDED no nanomboka izany androany. Mifandraika amin'izay fifidianana izay avokoa ny fifandaram-potoana rehetra hatramin'ny faran'ity volana May ity. Ankoatr'izay, tsy misy afa-tsy ny fampahalalam-baovao entin'ny fiarahamonim-pirenena momba ny code de la route. Aiza izany ireo volavolan-dalàna maro no irairaina atao amin'ity fivoriana ity toy ny code de la communication, ny resaka fampiavana-pirenena, ny code minier sy ny code pétrolier hatramin'ny tetibolam-panjakana asy-pantsiana taona 2012. Famarary ny firenena ary latsaka anaty fasairanana lalina efa ho telo taona izao miankina amin'ny rotota dia ny vahoaka sy ny mpitondra izany no ahafahana mampandroso ny firenena raha ny fanazavan'ny profesora Raymond Ranjeva tamin'ity androany ity. Fanadihadiana entiny Mikael Ramallah. Nandritra ny telo taona no efa narary ny firenena. Izay no fanehoan-kevitry ny profesora Raymond Ranjeva manoloana ny toetra raha-pirenena ankehitriny rehefa tsy tanàna eo hevitra nandritra ny fotoana maharitra. Olona tsy neritreritry ny hitondra no mitondra ankehitriny ka tsy malala izay tena ilain'ny vahoaka. Mijanona fotsiny ihany amin'ny fijerena ny tombontsoany ireo tokony andraikitra ambony ankehitriny. Hatramin'ny fifidianana no karakaraina telo taona lasa izay dia olana amin'ny raha-pirenena ankehitriny raha ny fanadihadiana nataony. Ankehitriny, endrika maro no ahitana fa latsaka anatin'ny aretina lalina ny firenena tahaka ny fanambarana nataon'ny fiombonam-be ny évêque ny fanamarian'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Ka izay ny ilazako hoe marary ty firenena malagasy ty. Marary satria voalohany ndraiky aloha tsy politika no atao fa sangisangy tiako lazaina resaka olona, resaka toerana, resaka seza fa tsy resaka foto-kevitra sy resaka fiatrehana ny hoavin'ity firenena ity. Marary ty firenena ity satria amin'ny toetrandro ankehitriny dia manontany tena mbola misy dikany ihany ve zany hoe vina politika zany satria ny mamaika dia izay mahafalifaly ny olona sy mandrebirebena ny olona amin'ny alalan'ny fampisehoana, amin'ny alalan'ny lanonana fa ny fitaizana ny olona eo anana sy anaja ny asina olona sy atrehana ny hoavy dia tsy misy. Fanekeny tsirairay na ny mpitondra izany na ny vahoaka ny amin'ny fisian'ny olana eto amin'ny firenena no lalantokana ahafahana mitady vahaolana raha ny fanazavany hatrany. Tsy ny fanovana olona mitantana no ahafahana miandrandra fa ny fanajana ny soatoavina sy ny fiainona izay manan-kevitra sy manana toe-tsaina hampandroso ny firenena. Fa voasantsika dia ny fiheverana fa rehefa lany amin'ny fifidianana ny mpitondra dia manany marina satria moa ny resaka politika io dia samy mahay mandahatra daholo ny rehetrarehetra. Dia ny zavatra misoa rehefa tonga amin'ny fasairanana dia miantehitra amin'ny fangoram-pon'le olona dia le olona milaza hoe mampalahelo ny mpitondra ka tsy mety tafavoaka ny raharaha dia za milaza hoe finananjazy zany fisainanjazy zany rehefa manao politika ka tena manao politika dia miatrika ny hoavy ka noho izany raha mitanika mbola resaka olona mifaninana sy mifanitsaka na karazan'olona na sokajin'olona no atrehanao
dia tsisy raharaha anjary oka azava zay zavatray ka nao arosonao io na ao aimotrao io a tsy anina raha tsy sitrana ny firenena. miainga amin'ny toe-tsain'ny tsirairay na ny mpitondra na ny vahoaka no ahafahana manarina ny firenena amin'ny alalan'ny fanajana ny asan'ny ray aman-dreny raha ny fanazavany hatrany. Tsy voatery hifanaraka amin'ny vahiny ny famahana ny olana eto amin'ny firenena. Mivonina amin'ny famoretana sy ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpitondra ankehitriny na resaka fanarahana ny lalàna irairaina amin'izao fotoana izao. Fa eo amin'ny sehatry ny toe-karena kosa indray dia mihamafy ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny sidina anabakabaka nampahafantarany kompania Air Mauritius androany ny sidina makany Singapour. Tsy namaly mivantana kosa ny tale jeneraly ny Air Mauritius makasika ny mety ho fiarah-miasa amin'ny orinasa Air Madagascar. Fanadihadiana iarahana amin'ny Michela Ranardzon. Tsy miafiny intsony ny fitotongan'ny kompania Air Madagascar raha toa ka fiaramanidina miisa 7 no nampiasainy teny am-piandohana, Airbus roa 737-800 iray ary ATR 4. Tsy misy afa-tsy 4 sisa izany amin'izao fotoana izao. 737-800 iray manao ny sidina anatiny ary ATR 72-600 manao ny sidina régionaly. ATR 72-500 manao ihany koa ny sidina régionaly ary ny A340 manao ny sidina any Frantsa. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao voasongona ireo kompania mpitaterana mpifaninana arabaky teny ny kompania nasionaly. Tsy eo amin'ny fiaramanidina ihany fa eo amin'ny isan'ny sidina sy ireo maro samihafa ihany koa. Ohatra amin'izany ny kompania Air Mauritius izay isan'ny niandoha tamin'ny fanofana ny fiaramanidin'ny Air Madagascar. Fiara-miasa amin'ny Air Madagascar araky ny teneniny tale teo dia fiara-miasa efa niatomboka tamin'ny 2017 tamin'izany fotoana izany dia piper ny Air Madagascar no nofainy Air Mauritius tamin'ny Air Mauritius vao nanomboka nanana vol tamin'izany fotoana ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy foana ny fiara-miasa miaraka amin'ny Air Madagascar. Fa isan'ny malaza ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanomezana ny fitantanana ny tsy miankina ny orinasa Air Madagascar. Malaza ny tsy mbola mahafantatra izany ny mpifaninana amin'ity kompania nasionale ity hatreto. Notre collaboration avec ny fiara-miasanay amin'ny kompania Air Madagascar moa tsy vao androany. Misy ny fifampiresahana samihafa fa hatreto aloha tsy mbola ahitana resaka ny fanomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny Air Madagascar. Ce sujet en particulier n'est pas à l'ordre du jour. Androany no naseho tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny Carlton Anosy mikasika ny tolotra vaovao mampivelatra ny sidina eo amin'ny kompania Air Mauritius sidina makany Singapour. Fa fanandevozana manaraka ny vanim-potoana na esclavage moderne no misy eo amin'ny tontolon'ny asa amin'izao fotoana izao, indrindra ny amin'ireo orinasa afakaba sy orinasa tsy miankina sasany raha nambaran'ny teo anivon'ny Secrima. Mitombo hatrany ny asa nefa ny karama dia tsy ahitana fisondrotana. Misy aza ireo mpampiasa no mitady hevitra ampianana ny karama izay efa ny fanarahana. Fanadihadiana entiny Mikaela Ramarolahy. Isan'ireo mikarama kely ny mpiasa eo anivon'ny orinasa afakaba manomboka amin'ny 5,7 alina ariary hatramin'ny 5,3 ariary isam-bolana arakaraka ny andraikitra sahan'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa. Karama izay tsy mifanaraka amin'ny mari-karama farany ambany indrindra tokony ampiarina eto Madagasikara izay tokony 4,000 sy 4,3 ariary taorian'ny fampiakarana tamin'ny fiandohan'ny taona. Ny zava-misy ny asa mitombo isam-bolana toy ny fisian'ny ora tsy tafiditra amin'ny ora fiasana na ny tokony ho supplémentaire izany. Tsy mitombo ny karama fa miena ny misy mahita hevitra anenana izany hatrany ny mpampiasa voasongadina amin'izany ny fahatarana na dia minitra vitsy sy ny maro hafa. Olana sedrain'ny mpiasa eny amin'ny orinasa afakaba sy ny eny amin'ny orinasa tsy miankina maro izany trangany zavatra izany. Iny mbola nalana ny sas ny absent rehetrarehetra dia indraindray kely miditra tsisy mba hoe afahanao manao congé lavalava izany fa miasa foana. Farany aingana izany fa rehefa tena maika koa ny asa dia amin'ny valo sasany eo ianao. Fandroana avy hatrany no mahazo ireo mpiasa mitady aneo ampabe-maso izany olana izany. Antony tsy nasain'ireo mpiasa eny amin'ny orinasa afakaba mampiseho tarehy nandritra ny fanadihadiana. Matahotra izany fandroana izany avokoa ireo mpiasa. Tsy fahafantarana ny lalàna no antony hanararaotan'ireo mpampiasa. Tsy fanajana anjon'ny mpiasa no misy raha ny nambarany teo anivon'ny Secrima. Va olana ialana amin'izany no atolotra izy ireo manoloana ny olana iainan'ireo mpiasa. Manoloana ilay fitomboan'ny
fampienana isan'ny mpiasa nefa ny asa atao tanterahana andavanandro miamitombo ny karama ataon'le olona tsy mitombo dia mazava be zany ny hevitry ny syndicat manoloana an'izay fa izay le atao hoe esclavage moderne. Zay moa no ilazanay amin'le mpiasa hoe ilaina ny miditra syndicat mba ahafahana mamaritra hoe mifandanja amin'ny asa ataonao ve le karama azonao sa misy fanararotana ataon'le mpampiasa noho ny tsy fahalalanao zay lalana na zay tontolo ny asa zay misy anao. Fantatsika fa mivoatra miaraka amin'ny fanatontolona ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ka ilaina ny manaraka zay fivoarana zay ary zay tsy hoaraka anao mpiasa raha tsy misy ny syndicat miara-miasa aminao. Arak'izany fiarahana miombona ao anatin'ny fikambanana na ny sandika no tokony ataon'ny mpiasa miaina izany olana izany. Manana ny safidiny ihany koa ireo mpiasa hidirany amin'ny sandika maro eto amintsika. Tsy tokony atahotra kosa ireo mpiasa manoloana izany satria efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 9:30 ny fahalalan'ny mpiasa rehetra hiaro ny tombotsoany avy amin'ny alalan'ny hetsika sindikaly indrindra amin'ny fananganana sindika iray. Malalaka ihany koa ny fidirana ao anatin'ny sindika. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia miankina amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny famahana ny olona ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Efa nandalovana avokoa moa ireo dingana rehetra izay tokony hoarahana ka miandry ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny ministeran'ny vola ireo mpampianatra sy mpanabe mba hamaly ny fitakian'izy ireo. Fanadihadiana entiny Mioramanitra. Efa any amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny baolina amin'izao fotoana izao mikasika ny famahana ny olona ny fampianarana eto Madagasikara. Fitakiana ny tambi-karama, ny famatsiana sy ny fampiakarana ireo tambi-karama maro samihafa no fototry ny olana. Efa nandritry ny 2 herinandro no niato ny fampianarana ho an'ny lycée moderne Ampefiloha manokana. Naneho ny heviny mikasika izany ireo mpianatra androany. Tapa-volana zao zay tsy nianatra taty ampianarana dia nisy fotoana moa zay nasiana nakaty ampianarana dia fasana message nefa kay zay mbola tsy miandra kory fa mbola vory kay mpampianatra. Ny fanamarana examen zao be dia be ny programme mbola tsy vita nefa zareo mbola manao an'ilay fivoriana dia mbola be dia be zany tsy vita amin'ny programme nay ny ampianarana dia zay ilay olana aminay. Maro be ireo mpianatra milamy namay fanilo taratra mianatra no dingana mianatra ratsy izany tsy mahay ampianary zay. Taorian'ny fivoriam-be ny tontosain'ireo mpampianatra sy mpanabe teo anivon'ny LMA dia nanapa-kevitra ny hiverina mpianatra izy ireo manomboka androany tolakandro. Tapitra an'io zany ny fetrandro nilazaina fa andiniana momba ny zavatra maharary ny mpampianatra. Fitsonjovana ny fampianarana sy ny mpianatra dia hiverina mpianatra izay mpampianatra eto amin'ny LMA anio. Mianatra zany ny mpianatra zany manomboka anio. Ary nefa kosa mitohy ny fitakiana izay ataon'ny mpampianatra fa tsy mijanona akory. Ary miandry ny valiteny avy amin'ny finance izay hatramin'izao satria misy teboka miankina amin'izareo lehibe mihitsy amin'ny fandiniana azy. Ho fitsinjovana ny fanomanana ny fanadina-mpanjakana sy ho fitsinjovana ireo mpianatra no nandraisana ny fanapahan-kevitra na izany aza mitohy hatrany ny fitakiana mandra-pivalan'ny fangatana raha nambaran'izy ireo. Fa mbola eo amin'ny tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia mitaraina ary manao ansoavy ihany koa amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra mahefa ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampiofana na ampiofanina na ireo manaraka ny formation des formateurs eo amin'ny terrain Analamanga. Antony tsy mbola azo ny tambi-karama izay nampanantenana azy ireo ny vady sy entana nefa efa lany avokoa. Misy amin'ireto mpiofana ireto anefa no avy any Andramasina, Ambohidratrimo, Ankazobe ankoatra ireo izay avy any amin'ny terrain Atsimondra. Atsatra vetrany ny fampiofanana raha toa ka tsy mbola mivaly ny fangatahan'izy ireo. Fanampanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Gaëtan Andriantsiravo. Rehefa teo andalam-pifanana nefa dia niova subvention zany izay nolazaina fa omena ny faran'ny herinandro faharoa ny ampahany. Ao anatin'ny faran'ny herinandro fahatelo zay zao dia mbola lazaina fa tsy misy ihany. Noho izany dia tsy hanohy ny fifanana izay raha tsy azonay ny vola rehetra intégral zany hoe tsy ho tapahana rotsondro zany fa izy ray manontolo satria tsy atokisanay raha ohatra ka any amin'ny farany ny ampahany zao ary zay eto tsy azo le izy dia angatahanay zany mba omena manontolo izay tambo zay
tany ampendoany izy io aloha raha le nalefa dia ny hoe 200 000 ariary na roa etsy ariary zay tsy nazava moa na hoe isan-kerinandro ve sa mandritra ny formation dia rehefa navoaka le note moa dia lasa hoe mandritra ny formation ray manontolo aloha satria nareo zao mbola piofana dia na izany ara dia nanaiky nanao formation zay dia zay 200 000 ariary zay nefa hatramin'izao hoe omena ny ampahany tamin'ny zoma lasa teo mbola tsy misy hatramin'izao nefa dia efa ny ankamaroana rehefa mitrosa daholo zany mba fahana mba miatrika n'izao fifanana izao. Fa fanadihadinina manokana kosa indray no hanomezana izao fampalalam-baovao izao dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny vondrom-panabeazana ASEM amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fampiratiana pedagojika izy ireo, fampiratiana izay nanomboka omaly ary aritra efatrandro. Azo tombony amin'ny fitsidihana ity hetsika ity na ny mpianatra na ny mpanabe na ihany koa ireo ray aman-dreny. Fanadihadinina. Ny ASEM ity andian'ny faharoa dia ny fampiratiana pedagojika eto amin'ny tahalararasina Analakely no hetsika nanamariana ny faha-telopolo taona ny vondrom-panabeazana ASEM. Fampiratiana pedagojika nisokatra tambomba ofisialy ny alarobia 20 May 2024 ary mifarana ny asabotsy 20 May 2024. Etsika natao fanampiana ny mpianatra amin'ny famerenana sy famitinan-desona ary fanampiana indrindra koa ny mpianatra hiatrika fanadinana. Tsy vitan'izany ihany anefa fa ity fampirantiana ity dia ahitanareo torohevitra hoenty miaina amin'izao fotoan-tsarotra diavintsika izao. Koa na ny ray aman-dreny na ny mpanabe dia samy anana ny tandrify azy amin'ny fitsidihana izao fampirantiana izao. Ampahany tamin'ny lahateny nataon'Andriamatora Trema William, filoha-mpanorona ny vondrom-panabeazana ASEM izany raha nanentana ny rehetra hijery ny fampirantiana ny tenany. Fafana maro mahakasika ny taranja isan'isany no miranty eto amin'ny tahalararasina. Ny santatra ny fitsidihana azy ireto ireo olo-manakaja maro ary dia isany naneho ny heviny amin'izany ny taleparitry ny fanabeazana Analamanga Andriamatoa Andrianolanina Jery. Tena hita hoe ao anatin'le tanjona ny fampiratiana ara-pedagojika marina le izy satria misy ho an'ny mpampianatra, misy ho an'ny mpianatra ary misy ho an'ny mpikarika. Izay zany no fahitako izy ity atao hoe tanteraka moa tsy misy fa efa feno arak'izay basana araka ny tanjona tokony hisy izy dia mankahery an'ireo mikarika tao anatin'le fampiratiana zany. Tsy mpitenina nataon'Andriamatoa taleparitra moa ny hitondrana ireo mpianatra eto anivon'ny traina Analamanga hanovy fahalalana amin'ity fampiratiana pedagojika karakaran'ny ASEM ity. Isy arak'izany ny fanentanana nataon'ny chef Cisco Antananarivo renivohitra Ramatoa Godizafy Ramasy Arsoa. Manentana antsika mpianatra rehetra na amin'ny sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Betsaka ny zavatra hita ato sady ny tena mahazava-dehibe azy dia efa karazana fintina avokoa. Izany hoe hitan'ny mpianatra ato zany ny fanampiana rehetra tokony ilainy amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinana. Nareo pitsopitson zavatra rehetra na ny consigne izay tokony homenana ankizy any amin'ny fanadinana, ahoana ny fomba fiatrehana amin'ny fanadinana, ny fanomanana ny fanadinana dia hitantsika amin'ireo peta-drindrina rehetra ato. Aritra amin'ny asabotsy 20 May ny fampirantiana. Ankoatra ny fahafahan'ireo mpianatra mandray an-tsoratra ny mahakasika ireo taranja samihafa dia manampy fanazavan-desina araka izay manidikitika ny sain'ny mpianatra ihany koa ireo mpampianatra isan'isany. Ho an'ny mpianatra manokana dia misy ny teke arotsaka izy ireo rehefa mivoaka eto ary dia anaovana fisatriana loka goavana amin'ny fotoam-pamaranana ny fampirantiana. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mpamongady iray tetsy Antomadinika no nisy nanafika androany atoandro tokony tamin'ny 2 ora sy sasany teo. Olona efatra nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanao ny fanafiana, tsy nisy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny ainana fohy fa saingy tsy voafaritra kosa ny teti-bidin'ny entana sy ny vola izay lasan'izy ireo. Fanadihadina. Mandrandriranantsy ny mponina eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy miandry ny andro alina intsony ireo mpanao asa ratsy fa dia amin'ny andro atoandro be izao amin'ny 2 ora tolakandro no manafika eto an-drenivohitra tetsy amin'ny faritra Antomadinika. Mpamongady iray no notafiry ny andian-jolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Rehefa vita ny asa ratsiny dia nirifatra nitsaoka izy ireo. Tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy ny naratra. Tsy fantatra mazava izay teti-bidin'ny entana sy ny vola lasan'izy ireo. Nanazava ny zavan-tranga ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny Fokotany. Dia avy eo izy nanandroba tato dia vao nandroba dia lasa nitsoaka dia fanenjehan'ny polisy dia niditra elakelan-trano
dia rehefa nitra elakelatra izy dia tonga izany polisy nanao fanadihadianandry zareo nitafian'ny dahalo ka dia mba mangataka kosa zany izay mponina tao madinika atsimo tena zavatra mampalahelo dia alao vidivaoaka ihany nisy evitokotany fa hatramin'nisy nyity hoe tendrena lavitra tsy nisy tsisy tany tsisy fanjakana ntsony zao toko zavatra mampalahelo dia matimaty foana ny mahantra na mivavety fa zay tsy anaiky eto zay tsy io zay komity bokotany tsy anaiky intsony amin'le hoe misora-bahiny fa zay tsy anaiky intsony izay tena taona iantso avy mihitsy ny prime ministre amin'izao zavatra izao tsy matahotra mpitandro ny filaminana intsony ny jiolahy ary tsy miandry ny andro maizina intsony vao manantanteraka ny asa ratsiny aizavoaiza kosa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoan'izao ataony ny tompony andraikitresana ambaratongany izy ireo izay tokony hiary ny vahoaka sy ny fananana manerana ny nosy na andro zany na alina sehitry ny fananan-tany kosa indray dia saika andrenesana fitarainana avokoa na eto andrenivohitra na ihany koa any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo mahitahita sy ireo manamboninahitra ary manambola no mibody sy mangalatra ny tanin'olona no tena olana raha nambarany tompona andraikitra androany nandritry ny fidinana ifotony nataon'izy ireo tany Analavory eo ihany koa ny tsy fahafantarany ny mponina ny zony sy ny lalàna mife ny sehitry ny fananan-tany Gaëtan Andriantsilavo. Taoriny fampanantenan'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny volana Janoary lasa teo, mbola maro ny olana setrainy mponina amin'izao fotoana izao momba ny resaka fananan-tany. Mbola maro ihany koa ny fanontaniana petraka izy ireo manoloana ny famerenana ny tany midadasika tsy mana-tompo na efa nilaozan'ny tompony any amin'ny fanjakana. Misy zany ireo olona lavitra tsy voasoratra tamin'ny fisoratana nampanovy tao amin'ny domaine sy teo amin'ny préfet fa tara dia inona ny tokony ataonay amin'izay satria mila ravinahitra ny atoeran-kafa izy fa ny tany mety amin'ny titre risque dia mety mbola voaray ao anatin'le risque ve izy. Misy koa zany le zanaka mbola velona le ray aman-dreny fa manolotra ho an'ny zanany ny tany zany dia mila taratasy manahoana koa zany ao anatin'izay. Tamin'ny 3 zay no mipetraka tamin'ny toerana io dia taty amin'ny 4 sy 2 arivo dia nisy niboty zany le tany dia tsy mbola vitan'izay dia mbola nigadrana zany zay menakavy ka dia mangataka ny olana mombamomba ny tany io zay fa efa zao izao mifindra anytsiro mandidy zao ny toerana misy anay ka zay tompoko ny zavatra mampalahelo satria tratrany tsindiazo be ny zahay. Ireo fanontaniana maro ireo sy ny tsy fahalalan'ny mponina izay efa nanajary ny tany hatr'izay no miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Tatoato araka nefa nitaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny amaro ny ady tany ny olana momba ny fananantany eto amintsika. Antony voalohany mahatonga izany ny tsy fahafantaran'ny mponina ny zony sy ny lalàna momba ny fananantany. Eo ihany koa araka ny fanazavana azo ny fisian'ireo milaza ho mahitahita mpanambola mibody sy mangalatra ny taniny madinika. Ny tsy fahafantaran'ny olona lalàna aloha voalohany satria ny olona zany tsy mahafantatra dia mipetraka eo fotsiny izy dia rehefa misy ny sasany zay meritritra azo mahay lalàna na hoe mahitahita ohatra dia izay mahafantapantatra ny paikady arahana amin'ny fananantany dia lasa manozongozona nireny olona mipetraka eo amin'ilay toeran'ireny dia lasa mitranga ny fifanolana eny toerana dia zany zany anisan'ny mateti-pitranga dia farany angamba mateti-pitranga koa dia eo amin'ny resaka fisolokiana satria ny fananantany amin'izao dia ny resaka tany moa dia anisan'ny fananana toy ny fananana rehetrarehetra ihany misy ny mpangalatra ohatra ny mpangalatra tomobila ohatra mpangalatra fitaovana any an-trano ohatra dia ny tany koa zany anisan'ny fananana voakasika izay ka misy ny fanararotana zany ao anatin'izay mety hoe lalàna mety efantotra dia lasa araroton'ny olona. Androany nisy ny fidinana ifotony no tanteran'ireo tompona andraikitra mikarakara ny fananantany teto Analavory fampahafantarana ny mponina ny zony sy izay rehetra tokony atao ny ahazoan'ireo tany efa noajariny any taonany maro. Raha ny loharanom-baovao azo tany manodidina ny 300 hektara no tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ho an'ny eto Analavory manokana. Na izany azy omena ireo izay efa nanajary sy nikarakara azy ireo tany ireo hoy ny tompona andraikitra. Tsy ny eto Analavory ihany no ahitana tany midadasika omena ireo izay efa nanajary azy tahaka izao. Ahitana izany avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy. Na eo aza nefa izany rehetra izany mbola maro ireo mpanararoatra mampijaly madinika amin'ity resaka fananantany ity. Andrasana araka izany ny fijery mitodika any amin'ny madinika ataon'ny mpitondra sy ny fanatanterahana ireo fampanantenana nomena azy ireo. Fa niatrika fanadina mpanjakana avokoa ireo mpianatra zaitra manerana ny Madagasikara omaly sy androany aritra 2 andro ny fanadinana ary mpianatra miisa 700 no niatrika izay fanadinana izay ho an'ny Ekova manokana. Fanadinana entiny Mioramanitra.
niditra tamin'ny andro faharoa tamin'ny fanadinana ireo mpianatra zaitra manerana ny Madagasikara androany. Fanadina mpanjakana izay nahitana mpiadina anjatony ka isany nandray anjara betsaka tamin'izany ny mpianatra amin'ny toeram-pianarana Ekova. Amin'ny mahafanadina mpanjakana azy dia ny eo anivon'ny ministera no misahana ny manomboka ny fifidianana ny laza adina hatrany amin'ny fizarana ny mari-pahaizana ara-mpanjakana. Androany fahasivy volana May moa zany nanatanterahany Ekova ny fanadinana nasionaly. Zany hoe ama nasionaly azy moa tsy ny Ekova ihany nanao ny fanadinana fa ny coupe-couture rehetra izay niomana manerana Madagasikara. Nanaivo toerana 12 zany zay nanatanteraka ny fanadinana ity manerana Madagasikara. Izay laza adina moa tamin'ity androany ity dia nilobaka andela dia adiny 7 ny anatanterahany mpianatra an'izay. Hatreto aloha zany dia hita hoe tena voafehy amin'ny mpianatra ny Ekova tsara zany fotoana izany. Satria efa tena voaomana tsara zany zareo ny amin'ny anatanterahany an'izay laza adina hatrehany pratika zay. Toeram-pampianarana maro no nisokatra ho an'ny Ekova nandritra ny taona 2020 sy 2020. Tsy hijanonadreo fa hitohy ny ezaka ho fanaparitahana ny fahaiza-manao manerana ny Madagasikara. Tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny ny sekoly 5 zany nisokatra tamin'ny taona iny. Anisan'izany Sambava, Fort Dauphin, Antsoia, Manakara, Analamahitsy tamin'ny 2020 amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra dia manokatra izay Nosy Be efa vita teo zany Nosy Belleville dia andeha ho any amin'ny tapany atsinanana indray zay ho any Fenérivesta, Ambatondrazaka, Tsiromandidy ary Ambositra raha sitrapon'Andriamanitra zany amin'ity taona ity. Tsy matahotra hifaninana amin'ny hafa ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny sekoly Ekova ary afaka mamorona asa ho an'ny tenany manokana na eo aza ny fitoban'ny entana vita sinoa ny fripy. Mitombo hatrany kosa ireo tanora liana sy te handalina bebe kokoa ny zaitra sy ny manodidina izany. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia fiaramanidina iray an'ny Egyptaire no tradoza omaly tokony tamin'ny 12 ora sy 7 minitra alina no niainga atao Paris otra ho an'ny Le Caire ary nanjavona tamin'ny radar raha ny fampitambo avao farany avy amin'ny Egyptaire dia teo amin'ny ahavo 7:03 alina pied ity sidina MS 804 ity no nanjavona androany tokony tamin'ny 2 ora minitra kosa ora ao Le Caire. Milaza moa ny tafika Egyptiana fa nahita ampahany ilay fiaramanidina 700 kilometatra miala ny Ile de Carpathos. Mpandeha miisa 9 moa no tao anatin'ity fiaramanidina ity. Hatreto kosa dia tsy afaka amarinina na olana ara-teknika no niavin'ny loza na ihany koa loza ny nina natao raha tsy haivana. Ny volana martsa lasa teo no efa nisy fiaramanidina iray an'ity kompania ity no nisy nakakeriny raha niainga avy any Alexandrie. Mialohan'ny sarana ihany koa amin'izao takariba izao dia andeha ofitsina aminao tompoko lahy sy tompoko vavy ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity dia nandeha niresaka ny amin'ny mety sy ny fanonganam-panjakana amin'izao fotoana izao. Aleo kosa aloha hiasa ny fitondram-panjakana raha nambaran'ny praiministra tamin'ity androany ity. Nolanina ny lahadinika ho amin'ny tapany voalohany amin'ny fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka saingy tsy misy lalàna olanina ao anatin'izany na dia iray aza. Mpiasa amina orinasa maro eto Madagasikara no misedra olana amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fifanatsahan'ny asa amin'ny karama mifandraika amin'izay. Ny lalàna mifehy asa izay mbola tsy fantatry ny ankamaroan'ny mpiasa ka mahatonga ny fanararaotana ataon'ireo mpampiasa. Mpamigady iray dia tsy atao madinika kosa no nisy nanafika tamin'ity androany aty tokony tamin'ny 2 ora sy sasandolakandro teo olona 4 fitaovam-piadiana moa no nahavanina ny loza. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no amaranana izao pejy ny fampalalam-baovao izao ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray ho an'ny rapitso veloma tompoko. Fetin-dreny feno fanomezana miaraka magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna.
Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.